Tompoko lahy sy tompoko vavy, feno 30 taona androany ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny mponina. Natao izany noho ny fahitan'ny firenena mikambana ny fiakaran'ny isan'ny mponina maneran-tany tamin'ny taona 1780 izay nahatratra 5 lavitrisy. Iarahantsika miaina eto Madagasikara ny lohahevitra manao hoe tombony amin'ny fiovan'ny firafitry ny mponina, lalam-pivoarana sy fiadanan-tsaina, zo sy safidy mazava no vahaolana. Raha mijery tokoa ny vokatra ny fanadihadiana mikasika ny mponina sy ny trano fonenana natao tamin'ny 2014 dia hita fa efa mihoatra ny 520 tapitrisa ny isan'ny mponina eto Madagasikara, ka ny 120 isan-jato dia vehivavy, ny 170,3 dia tanora alatsika ny 12 taona ary 70,4 isan-jato kosa ny latsaka ny 30 taona. Midika izany fa tanora no mandrafitra ny mponina eto Madagasikara. Tombony no sady andraikitra miandry antsika rehetra izany satria iankinan'ny ho avin'ny firenena. Izany no mahatonga ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nametraka ny velirano fahavalo izay manamafy ny anjara toeran'ny vehivavy sy ny tanora eto amin'ny nositsika amin'ny alalan'ny fampivoarana azy ireo eo anivon'ny fiarahamonina sy amin'ny sehatra arak'asa. Ao ihany koa ny velirano fahadimy mahakasika ny fahasalamana ho an'ny rehetra, fahasalaman'ny reny sy ny zaza, fahasalamana ara-pananahana, ny fahafahana mandrindra ny fiterahana. Tanjontsika ny fampafantarana sy fampahalalana bebe kokoa ny tombony azo avy amin'ny fahaizana mandrindra ny firafitra ny mponina mba hifandanja amin'ny fitomboan'ny toe-karena. Tanjontsika ny fampafantarana sy fampahalalana bebe kokoa ny tombony azo avy amin'ny fahaizana mandrindra ny firafitry ny mponina mba hifandanja amin'ny fitomboan'ny toe-karena. Noho izany, mandritra ity fankalazana ity dia hisy ny dinika sy fanentana ny mpitondra ny fiarahamonim-pirenena ary ireo mpiara-mombon'antoka mba hiresahana ny ezaka mila atao ny hanatsarana ny firafitry ny mponina eto Madagasikara ka hitondra fandrosoana aingana sy maharitra. Ndao ary sika hiaraka andray anjara amin'izany fandrindrana ny firafitry ny mponina izany amin'ny alalan'ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana izay manomboka eny amin'ny ankohonana tsirairay. Soatra tompoko vavy, mankasitraka tompoko lahy.